Miarahaba daholo tonga sondray ato anatin'ity vidéo vaovao ty ity moa vidéo voalohany indrindra izay antsoina hoe intro de la chaîne. Androany te présenter kely fotsiny hoe inona zavatra hitranga eto amin'ity page ity. Ny zavatra anankitelo hitranga amin'ity vidéo androany ty ny voalohany indrindra ny tanjona, ny faharoany ny zavatra iseho ato amin'ity page ity ary ny farany ny hafatra. Ka atomboka antsika ary lasa zay. Endraso kely adiniko ny présentation. Ny anarako Stéphane, za dia 15 taona, za dia tia milalao basket, tia milalao jeu, tia manao vidéo. Atombontsika amin'ny tanjona. Be da be moa ny youtubeur eto amin'izao tontolo izao fa presque ny youtubeur maro moa no view sy buzz fotsiny no tena tanjona zareo fa ny antsika tsy zany mihitsy. Amin'ny sehatra anankiray dia tokony hoe hisy tanjona zavatra ataonao. Ohatra mianatra ianao dia tokony hisy tanjona. Ohatra ianao miasa tokony hisy tanjona. Dia ianao ve fanantaniny dadanareo an'ity io? Inona ny tanjonao any am-pianarana ry zanako? Ny tanjonako izany ry dada dia mianatra tsara sy azo moyenne. Ay, mety be zany. Ok, zay moa zany ny tanjonany mba hianatra tsara sy azo moyenne. Dia izao fanontaniana mipetraka an'ity zavatra ataoko ity tsy izany fa ny vidéo amin'ny YouTube. Inona mba tanjonako? Taloha moa za efa nangalatra nanao vidéo dia tamin'izay moa buzz fotsiny no tena hoe atao dia mba azo view. Bienvenue eto amin'ity vidéo ity concept. Tonga sondray eto amin'ny vidéo vaovao manantena fa samy salama tsara daholo. Androany tsika misy concept vaovao kely izay ataontsika dia manantena fa samy tiantsika ny vidéo. Fa amin'izao efa niova dia ny tanjonako dia nitoro filazantsara amin'ny tanora rehetra sy eto amin'izao tontolo izao. Dia mety misy manontany zao hoe fa maninona ianao hoe hitory filazantsara amin'ny tanora ny tanjona amin'ny vidéo anao. Dia mivaly teniko hoe satria be da be moa ny tanora variana amin'ny zavatra izao tontolo izao dia tena hoe tsy mahafantatra ny lalana tokony alehany izy dia mampafantatra azy hoe Jesosy ny namonjy azy raha tsy toe Jesosy tsy tonga tamin'izao toerana izao izy. Hitramin'ny faharoany sika dia tsy ny zany fa ny zavatra iseho eto amin'ity page ity. Ny zavatra iseho eto amin'ity page ity dia voalohany indrindra ny court métrage. Tantara fohy izay misy fampianarana ao ambadika ao, misy lesona ao ambadika ny tantara iray iny. Moa voalohany dia hitramin'ny faharoany tsika. Ny faharoany dia tsy zany fa ny fampianarana. Ampianatra anareo ny lalana tokony aleha ao, ampianatra anareo ny zavatra tokony atao sy zavatra izay ilaina amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Dia misy projet izay ho tanterahantsika koa amin'ity page ity. Eo faranako moa vidéo dia tsy ny zany fa ny fahatelo farany ny hafatra. Ny hafatra kely izay tiako ampitana amintsika rehetra fijery hoe manaraha tsy tafaka ny page fa misy lesona sy hafatra izay atolotray ho anareo. Dia aza dia mihitsy milike sy miabonné dia mba ianaro ty verset ty Korinthiana 10:31, Korinthiana voalohany 10:31 izay miresaka mahakasika ny hoe atao voninahitran'Andriamanitra zavatra rehetra ataonao dia ity vidéo ataonay ity koa zao ataonay voninahitran'Andriamanitra izay mbola ho azavainay amin'ny vidéo manaraka. Ka manaraha tsy tapaka an'ity page ity dia veloma daholo ary amin'ny vidéo manaraka antsika afaka hita. Veloma.